Aleloia, mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alarobia 15 ny volana Mai 2024. Ry hava-malala amin'ny Tompo, anio aho dia hanambara aminao ny zavatra izay nasehoan'ny Tompo tamiko tamin'ny sabotsy alina lasa teo izany. Tao anatin'ny fotoam-bavaka izany direct. Ry havana nampiseho fahitana tamiko ny Tompo, isaorana ny Tompo lehibe izany. Ny zavatra ambarako fohy alohan'itsika hivavaka dia ny Tompo izany, ny Andriamanitra mahery ary ny fanahy masina. Izy dia tsy mampiomana antsika alohany ampiseho zavatra amintsika, na koa hiteny amintsika, na koa ampanofy antsika. Ny Tompo izany dia tsy mampiomana, fa surprise izany no ataony. Izany hoe tonga tampoka izy, na koa zany mampanofy izy na koa zany miteny izy na koa zany mampiseho fahitana zany ny Tompo. Fa rehefa tonga ny Tompo mamangy antsika, na koa hoentiny isika mijery ny lanitra, na koa ny afobe, dia raha mbola tiany ho alaina indray isika ho asehony zava-miafina dia miteny ny Tompo. Fa ny Tompo izany dia tsy mampiomana antsika hoe ho ampisehoako zavatra ohatr'izao ianao, raha ohatra mbola tsy naheno na inona ianao. Ry havana, marobe ny olona rehefa ohatra hoe hanasa fotoam-bavaka dia miteny hoe hiasa be ao ny fanahy masina, na hoe hiasa koa Andriamanitra. Ry havana, tsy azontsika baikoana ny Tompo Andriamanitra mahery. Tsy azontsika baikoana ny Tompo Andriamanitra mahery. Izy no mibaiko fa tsy isika zanak'olombelona. Mila mitandrina mafy zany isika tompoko. Mila mitandrina mafy isika tompoko. Ry havana, manasa anao aho hiariva vaka amiko alohany hanambarako ny fahitana nasehoan'ny Tompo tamin'ny asabotsy lasa teo. Tao anatin'ny fotoam-bavaka en direct izany. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, indreto izay Jesosy, miantso ny anaranao, manaja anao, mankalaza anao ary manandratra anao. Jesosy Tompo, mangataka aminao aho Jesosy, oka ianao anatrika anay, oka ianao no hiasa aminay olonao tsiraray avy Jesosy. Na izao zay anambara ny teninao, anambara ny fahitana zava-miafina izay nasehonao tamiko Tompo, na koa ireo olona izay hiaino Jesosy. Kasio Jesosy ny olonao tsiraray avy eran-tany Tompo, ary antsoa ireo zanakao izay mbola any ivelan'ny vala, oka izy ireny hiverina ao ambalanao. Jesosy Tompo, rakofy amin'ny ranao aho sy ny ankohonako ary ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Fanahy masina oka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia hietry ambany dia ambany ary angina fa ianao fanahy masina no maka ny kontrola ny tenako, satria tempolonao aho ary tsisy aina dia kely akory aho. Oka koa ianao fanahy masina hikasika ny olonao tsiraray avy izay mangetahetanao, ka tena hanolotra ny tenany ho anao, ary anao izay sitraka ao ireriany, satria ianao no patron anay, ianao no mitantana, ianao no mampianatra, ianao no mikarakara anay tsiraray avy, izay zanakao eran-tany izany. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao, satria ny ranao dia efa nitenenao fa ny ranao dia io no entinay miady andravana ny fahavalo rehetra. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako, ny asa maty Satana rehetra, ny zana-tsipika izay mitady alefa ny hanafika anay, dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afaka mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina izany, tsy ambinina izany, tsy mahakasika anay izany, fa miverina any tany foana izany, hoentin'ny rivotra toy ny lavenona any tany foana ny asa maty Satana rehetra. Ka misaotra anao Jesosy satria ianao no manda afo manodidina anay Jesosy, izay zanakao tsiraray avy eran-tany. Ka misandrata Jesosy amin'ny alalako, misandrata Jesosy oka ianao no hitany olona eran-tany fa tsy izaho. Oka ianao no hitany olona Jesosy fa tsy izaho.
manetry tenao Jesosy eo ambany tana maherinao ka misandrata ray malala misandrata satria ho avy ianao no hoatrehana itsiraray avy amin'ny fitsarana rehefa tonga ny farany ka misaotra anao Jesosy io misaotra ray malala aleluia amen. Ry hava malala amin'ny tompo araka ny teneniko teo dia nampiseho fahitana aya ny tompo tamin'ny asabotsy izany lasa tao anatin'ny fitaombavaka en direct izahako sy ny mpanompon'Andriamanitra evangelista Erika izany no mitondra fitaombavaka isaky ny asabotsy izany eto amin'ny ho avy Jesosy Kristy tompo izany. Dia tamin'io zany ny tompo ny fanahin'ny tompo izany dia nampiseho fahitana ay. Ry havana, raha ohatra ka nanaraka ianao na raha ohatra ka efa niaino ianao dia efa tany amin'ny vavaka farany izany. Tany vavaka farany izany no nampiseho fahitana ay ny fanahy masina. Ny zavatra nasehony fanahy masina tamiko dia nahita aho tonga dia tsapako hoe ao an-danitra satria mazava be zany ilay toerana izany. Nahita zany aho toy ny ireny fil tena manify zany izy io, tena manify hoy aho. Fa ilay izy zany dia tsy fil satria zao aho vao tena manazava tsara ilay fahitana hitako. Fa tamin'io zany no ny hitako ilay izy dia mbola tsy tena hoe mazava tsara izany. Fa anio izany dia azavaiko tsara zany ilay naseho ny fanahy masina tamiko. Nahita aho zany toy ny fil manify zany izy io fa tsy hoe mitohy lava be fa misy tapatapaka kely zany dia ohatrany hoe manify lava be zany fa tsy hitako zany ny farany. Hitanareo raha ohatra ka hoe mitana stylo zany ianao na hoe crayon dia raha ohatra ka manoratra zany ianao ka ohatrany hoe manao tsipitsipika kely aloha dia ohatrany hoe manao sotominao lavalava zany ilay zavatra izay soratanao zany. Dia ny fahitako an'ilay izy zany dia ohatrany hoe tsipika kely vitsivitsy dia linina anankiray zany lehibe zany fa tsy hitako zany ny farany ilay izy. Ry havana, toy ny ranom-bolamena tena tsara loko mihitsy izany nasehon'ny tompo tamiko izany. Ohatrana lokona ranom-bolamena fa tsy volamena ity ambonin'ny tany. Amen. Mbola tsara lavitra izany ny amin'ny lokony volamena hitantsika ety ambonin'ny tany. Ry havana, nampafantatra ahy ny fanahin'ny tompo tamin'io fotoana io fa ny tompo izany dia nanoratra olona tao anatin'ny bokin'ny fiainana. Amen. Satria tamin'io vavaka io dia vavaka ho an'ny olona izay niverin-dalana izany. Zany hoe ny olona izay niverin-dalana dia ny vavaka izany iverina amin'ny tompo. Iverina amin'ny tompo satria nahatsapa hoe na dia efa zanaky ny tompo ary dia nanota indray. Dia nisy antso zany nataony fanahy masina iverenany ireny izay niverin-dalana ireny. Ry havana, teo alohan'io dia nivavaka ny olona nivavaka handray an' Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany. Dia noho ny avy eo zany ny olona izay natsoiny tompo indray iverina aminy, izay reraky ny fahadalana nefa ny efa zanak'Andriamanitra, dia tamin'io fotoana io zany no nampiseho ahy ilay fahitana ny fanahy masina. Ry havana, tsy haiko hoe firy ny olona izay nosoratan'ny tompo any an-danitra. Ny tompo no mahalala. Fa ny fahitana no nasehoan'ny fanahy masina tamiko. Ry havana, anisany va ianao. Oka isika hitandrina tompoko. Fa ny tompo dia manoratra ny anarantsika ao anatin'ny bokin'ny fiainana rehefa tena zanak'Andriamanitra isika. Fa kosa nefany rehefa miverin-dalana isika
dia voafafa indray izany. Ary koa ho avy ny fotoana hitsaran'Andriamanitra antsika any an-danitra. Ny teny izay nomeny fanahy masina dia ao amin'ny boky ny Apokalipsy 2:1-15 ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra dia nandositra azy, ka tsy nisy toerana ho azy intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nijoro teo anoloan'ny seza fiandrianana. Nisy boky maromaro novelarina, ary nisy boky iray hafa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny. Ary ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia namoaka ny maty tao aminy. Ary samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia natsipy tany amin'ny farihy afo. Izany no fahafatesana faharoa, dia ny farihy afo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana, dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Amen. Ry havana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Ho avy zany ny fitsarana antsika tsiraray avy. Ho avy ny fitsarana, dia ny fitsaran'Andriamanitra izany. Ny tompo izany amin'izao isika miteny izao, dia mbola manokatra ny tanany. Manokatra ny tanany andray antsika tsiraray avy raha vonona isika hiditra any an-danitra. Andeha araka ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Dia ho voasoratra ao anatin'ny boky fiainana isika. Fa rehefa ho avy ny fotoana ahataperan'izao tontolo izao, dia vita hatreo, ry havana, ho isy ny ho atsipy any amin'ny farihy afo raha ohatra ka tsy hita voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana ny anarantsika. Ry havana, zava-doza izany. Zava-doza izany. Engany e tompoko, ka ho anisany ho voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana ny anarantsika tsiraray avy. Ka rehefa tonga eo anatrehan'ny tompo isika, dia ho raisiny ary ho ampidiriny ao an-danitra. Ry havana, tsara ny tompo, satria mbola mamindra fo amintsika izy hatramin'izao. Dia ny mbola tsy tonga izy tompoko, dia mibeba, miantsoa azy, miverena aminy. Fa tery ny lalana makany fiainana, ary malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Ry havana, izay ny anio, fa raha mbola misy ny fotoana, dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Mahereza tompoko, mahereza tompoko, fa tiantsika anie ny tompo, tiantsika anie ny tompo. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.